centre voalohany sokafany voanisy amin'ny fanambarana nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia ny teo anosy zato. Tao anatin'io centre io nisy teo amin'ny valan-telopolo sy telonjato 338 nisan'ny tsy manan-kialofana tao. Dia nisokafana indray ny deuxième centre eny Anasana. Amintsika miteny zao raha ny total nisy amin'ireo centre anankiroa ireo zany eo amin'ny 700 eo. Isan'andro nefa izay tsy maintsy mandeha foana isaky ny alina moa zany satria ny alina foana ny tena ahitana andry zareo fa rehefa atoandro izy tsy hitatsiny dia tsy maintsy atao izay hanangonana andry zareo indrindraindrindra ho anazy aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa le hoe satria izy eny an-dalambe matory dia raha antsika malala tsy fahazahoana mivezivezy dia tsy maintsy atao izay hanangonana azy dia rehefa angonina izy dia tsy maintsy karakaraina. Ny tale fandraharana momba fahasalamana anankiroa eto anivon'ny tanàn'Antananarivo no misahana ireo centre ireo. Zany hoe izay mikarakara ny momba fitsaboana sy mikarakara ny momba fahadiovana sy ny fidiovana. Ny santé zany sy ny hygiène. Samy manana ny ekipa médicale daholo ireo direction anankiroa ireo zany ireo fandraharana anankiroa ireo izay mandray anjara tanteraka mihitsy ao anatin'ny fikarakarana ireo centre ireo. Izay indrindra manomboka ny hoe zao dia miatomboka zao dia efa misy fifampiresahana, efa misy zany zavatra resahana amin'ny zareo, dia efa nisy koa fifampiresahana indray eto anivon'ny Kaominin'Antananarivo, eto anivon'ny fiadidiana ny tanàna tamina ONG vitsivitsy ny ahafahana mandray tanàna ny toyany zavatra ny momba an'izy ireo. Izay le hoe réinsertion sociale. Ratsy be ny eritreritra raha ohatra ka tonga dia hoe vita ny confinement dia tonga dia hoe andala amin'izay ary nareo mandeha tsy voahaja amin'ny maha olona raha izay. Dia mba hisamélioré kely angambany aloha le sakafon'le olona sahirana satria teo zay ohatrany mbola vao tampiangana zany ohatrany hoe vary sy voamaina ihany no tena mbola vita aloha fa zao efa mba manomboka misy protéine be kokoa dia efa misy zavatra misy vitamine bebe kokoa azona omena azy.